Tompoko lasy tompoko vavy anterina ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany fampalalambavao izay eto kosa dia manasa antsika rehetra ampitiavana ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity araka nefa nafantarana antsika ho vahintsika ho amin'izao ala izao andriamatoa Hugues Razanson izy moa dia mpahihary eto Madagasikara arabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Mirabanao Gasikara, mirabany mpiaino rehetra manerina ny nosy mino aho fa hisy zava-dehibe avoakantsika eto androany. Mankasitraka tompoko. Saorana ianao amin'ny fanekena ny fanasana mazava ho azy tsy maintsy miala kely aloha tsika ao anatin'ny raha politika kanefa mbola tafiditra anatin'ny fiainam-pirenena ny resadresakitsika eto ny lafi ny araka toe-karena indrindra indrindra satria anisan'ny tena ahafantaran'ny olona anao indrindra mampahay anao eto Madagasikara eto andriamatoa Hugues Razanson moa dia fantatritsika fa sady mpampianatra no mpikaroka ihany koa eo amin'izay tontolon'ny ary eto Madagasikara izay tsy adino koa nefa ny tanany andraikitra isan'ny tokony teto amin'ny firenena isan'izany zay sokajiko manokana maha sekretera generalinao zany misteran'ny arenakibon'ny tany tamin'ny fotoan'androny ny antony dia zao io marainy io zany somary sahirana kely rehefa nandalo teny amin'ny banky androany nahita n'lay fidina n'lay sandam-bolan'ny malagasy tena milatsaka dia milatsaka ray fa ny faharoa ihany koa dia aoka ho fantatritsika fa manana olana goavana Madagasikara amin'izao fotoana zao amin'ilay ataontsika hoe ny fiarakarena iraisam-pirenena mihitsy ny amin'izao no sahirana ary maty avokoa ho aiza zany Madagasikara tafiditra ao anatin'le hoe fanarenana ara-toe-karentsika tao aoriana ireny valanaretinireny zany rehetrarehetra zany no antony nanasako anao amin'ity alina ity izany natranaiza nefa dia isaorana ianao nanaky an'izay fanasana izay andriamatoa Hugues Razanson. Misotranao tena ny eran-tany mihitsy zany zao no lalovan'ny zava-doza amin'ny resaka fiarakarena tsy Madagasikara ihany fa firenena rehetra eran'izao tontolo zao ary fantatritsika fa na dia ny sehitry ny roplanina fotsiny ary fa mivezen'ny roplanina eto ambonin'ny tany zao tsy misy intsy zao maty tanteraka zava-doza le izy satria zao le anisany ao anatin'ny fifanakalozan'ny resam-pirenena ny fifamezivezen'ny olona eto ambonin'ny tany dia raha ohatra zany hoe tsy misy ny fifamezivezen'ny olona dia efa misy apahany sady amin'ny fiarakarena zay tsy miditra amin'ny firenena tsirairay avy dia raha mijery fotsiny tsika hoe ery Madagasikara ohatra raha eo Ivato ny asa tsony hatramin'ny avril nefa tadidio tsara fa mandoha karamany mpiasa tsika ao amin'ireo aéroport reo satria misy olona miasa foanao janany fitaovanao zavatra saina hoe misy fahavoazana zany eo amin'ny misy zavatra tsy miasa isa zavatra io zany misy fahabangana zany zay tsika manana karena ny tetipolo raiky amby roapolo sy roa arivo io anatina sy ny antemeran'ny olona isika amin'izao fotoana zao zany hoe ireo olon'ny Madagasikara ho resantsika avokoa zany rehetrarehetra zany fa ity ampiandohana aloha dia anisan'ny tena safidiko manokana ity loahevitra ity mba fahatsika miresaka an'izay atao hoe fanarenana ara-toe-karena zay anisan'ny veriko ary sokajiko nga ho tandindrindozy tsika satria Madagasikara dia fantatra amin'ny fananana le ataontsika hoe arena kibon'ny tany fananana ihany koa ny arena le kibon'ny tany no asiko resaka voalohany raha siraka ao andriamatoa say ny ataontsika hoe na amin'ny hoe famerenana ny voly eto Malagasy didina hatrany amin'ny asa 40 millions 4 millions azafady ireo olona izay miatsehatra ao anatin'izany
tany zany na grande mine moa na petite mine zany ny fanontaniako ty zao ahoana ny fomba afahantsika mitrandraka an'ireo ahoana ny fomba afahantsika mahatsapa fa ny malagasy dia misitraka an'ireo ka afahantsika isin'ny fampandrosoana matoa Hugues Johnson misotranao am'le fanontaniana ary fanontaniana azo lasaina hoe midadasika be le izy mino fa ny resakitsika mianaka eto tsy havita ny rehetrarehetra fa ezahantsika ny siminy zava-dehibe isongadiny eto amin'ity resaka ataontsika ity voalohany indrindra aloha rehefa miresaka otrika arena satria otrika arena mbola raha fahany mbola ny kibony tany izy dia otrika arena izy zany dia ireo otrika arena kibony tany ireo tena mahana be dehibe tsika ary tsika tena tokony ho tena mpamokatra arena miala avy any amin'io otrika arena kibony tany io toy izany ny volamena ny vatosoa ny vato industrialy misy vato be dehibe zany zay miditra any amin'ny tsena iraisam-pirenena ary misy tena mampalaza Madagasikara amin'izao resaka valanaretiny zao nefa dia voalohany indrindra be dehibe zany ny foara iraisam-pirenena zany zao tsy nandeha ary na amin'ny taona ho avy ary be dehibe ny foara e andiana dia ireo zava-bitan'ireo mpanao asa tanana malagasy tsy andeha satria tsy mivony tsena iraisam-pirenena amiko zany zay dia efa fahavazana angeza be satria ireo le olona rehetrarehetra izay misehatra anatin'le fandrarana ny arena kibony tany ireo zany amin'izao fotoana izao dia voasakan'le toe-karena na conjoncture iraisam-pirenena zay firenena rehetra manidy ny sistaniny rehefa manidy ny sistaniny ny olona dia be dehibe zany ny vola tokony mety hiditra aty Madagasikara tsy tavavoaka tsony satria tsika mahafantatra tsara fa ny mpandraharaha indrindrindrindra amin'ny arena kibony trandrahana amin'ny ao anatin'ny kibony tany io be dehibe ny arena zay ifivezivezeny ny mpandraharaha mandany vola mampiasa vola eto Madagasikara ny fampiasam-bola eto Madagasikara zany zao iaina zany hoe ny olona tokony andeha hampiasa vola aty zany tsy afaka mandeha makaty tsy afaka mandeha mametra fomba ahoana moa nametrahan'ny ety rehefa tsy misokatra ny famezivezeny fa ro manarakaraka an'izany matao ny amin'ny lalàna zay hoe ovana io zany ny lalàna ny olona zany rehefa alohany ametraka vola amina firenena anankiray dia mijery izy le atao hoe risquement zany hoe firenena iza no ametrahako an'ity vola ity inona ny lalànao dia inona mety ho fahavoazana ho raha mametraka vola amin'ny firenena dia rehefa avy eo izy mbola misy risque rehefa androny hoe rehefa apetrany amin'izay zany zao le installation le orinasany dia mipetraka eto Madagasikara dia misy crise politique avy eto na misy crise sociale dia karotsindray zany le famokarana misy nefa nametraka vola be tao dia zay koa atahorana zay fa zao koa rehefa manomboka mamokatra amin'izay le usine napetrany io dia inona indray ny zava-doza mety hitranga le tsena iraisam-pirenena ve misy mamokatra mitovy aminy koa ny nanonany any dia manjary tery zany le tsena zany azonao an-tsaina hoe raha ohatra zany mijery anambato vy fotsiny tsika 8 milliards de dollars no napetrany teto raha ohatra zany hoe zany zava-doza rehetrarehetra zany no mitranga dia inona atao iza zany ireo le vola napetraka aty very maty momoka zany le anamokarana nataony teto ka zay zavatra zany hoe nitenenako hoe tokony ho mailitsika zany amin'izany hoe fanaovana lalàna zany ary ny faharoa manarakaraka an'izany dia zao rehefa hoe hanova lalàna ianao dia tokony ianao aloha manana finiavana ampiseho amin'ny olona fa tena ao anatin'ny fanjakana tan-dalàntsika voalohany zay ary faharoa manarakaraka an'izany fanjakana tena ao amin'le mizotra makany amin'ny tsara-tantana raha voatsireo zany le izy mbola miampy an'le Covid-19 zay manakana an'le investisseur tsy andehaka aty dia za tena mitenao eo tsika niraisina dia eo zany ny le izy ny alohan'ny fanontaniana zay mino fa lalina be ny ametraka ao dia tadio zany fa raha ny tena marina zany
am'izao le valanaretina misy zao tsy manan-kery tsony a ny hypothèse natao tamin'ny politique générale de l'État tsy manan-kery intsony ny politique ny émergence no zany zany tsy maintsy manavao politique tsika ary manamboatra politika vaovao a hiatrehana ny tontolo ny fierikarena ao arinan'ny Covid-19 satria ny firenena rehetra dia manova tetikady zao le izy zao ohatra zao any Frantsa raha nanaraka tsara ny télé-tsika dia milaza izy fa be dia be ny activité économique nataon'ny tany Chine ho averina ny Frantsa na dia mifanaovana masika fotsiny azy misy be dia be zany ny firenena hialan'ny Chine misy fa satria hiezaka ny katona ny olona satria matahotra le fivian'le aretina io ary na misy ary vaksiny io a mino fa mbola iova tolotolo izy dia zay le fiovan'ny tontolo iainan'ny fierikarena rehetrarehetra zany no mahatonga amin'ny teny hoe tokony tsy maintsy manova politika tsika ny politique générale de l'État hovaina ny politique ny émergence tsy maintsy iverenana zay le zavatra misy fa ny zavatra tsy maintsy jerentsika araka nambaranao teo dia hoe manana n'ilay pakady avokoa ny firenena rehetra antony tena nanasakanao mihitsy no mba ahafahantsika mijery an'le Madagasikara nampidirako an'le resaka hoe io ary le arena kibon'tany dia mato Hugo Johnson inona ny olana izay mampikatro an'ilay ataontsika hoe fandrarana eo amin'ny tontolon'ny arena kibon'tany androantsika mifampiresaka misy lalàna io ianao zay mandeha eny anivon'ny raha ianao manokana inona marina no tena ao ambadika io lalàna io hitondra zavatra io lalàna io afandrara amin'ny sehatry ny arena kibon'tany dinika mampiasa ny volany any matoa Hugo Johnson rehefa miresaka amin'ireo mpandrarà reo dia ny zavatra voalohany tenenin-jareo dia matahotra izy satria voalohany alohan'ny alan'iny lalàna vaovao aloha dia tsy maintsy hampiarinao le lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao le lalàna manan-kery io nefa efa taona no nampiarina an'io zany hoe efa taona zany ke raha ny tena marina mbola tsy ahitana hoe mety io na tsy mety satria efa taona zany raha olona metraka vola eto Madagasikara tsy maintsy mieritreritra izy ao anatin'ny efa taona 5 taona 1 taona aloha zay izy vao tena mametraka amin'ny volany tanteraka mijery ny zavamisy mijery ny zavamisy izy ary mijery hoe andeha ve le izy sa tsy ary tadidio tsara fa zany hoe tena mitrandraka ny otrikarena kibon'ny tany zany dia tena activité à très haut risque mety mahita ianao mety tsy mahita ianao zavatra tsy matetika mantsy ny olona ohatrany manonofo zany ny olona hoe rehefa otrikarena kibon'ny tany zany dia tsy maintsy anakarena fa indraindray ianao tena tsy mahita ninina ary tsy mahazo ary indraindray raha mahita ary raha ohatra be deaibe averitrindray be deaibe le zavatra hitanao eny an-tsena dia manjary tsy maintsy miaina amin'ny vidiny arakaraka ny tolotra sy ny tinady zany io dia zay zavatra zay zany tokony hitandremana tsara raha ohatra zany lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao tsy ajaina dia efa matahotra ny olona ary tsy akatia ny olona miampy an'le Covid-19 ao le izy zany ohatrany hoe ohatra zany zao ao anatin'le izy mandeha le resaka momba ny atao hoe comité national des mines le comité national des mines io dia fikambanana anankiray naorina ary ao anatin'ny lalàna misy ny administration minière sy ny opérateur minier majinika zay aloha le izy zany fa le mpandrarà vaventy zany mbola tsy ao anatiny fa izy ndray manana an'le atao hoe chambre des mines dia ao anatin'ny lalàna zany dia zao hoe ny lalàna rehetra sy ny politika rehetra dia tsy maintsy mandalo ao amin'io le comité national des mines io zay vao mandeha miakatra any amin'ny conseil des ministres dia sy ny conseil des ministres no mijery an'le izy ary alefa any amin'ny parlementa zay zany ny lalàna manan-kery fa nefa zay zao ny atahorako dia zao ao anatin'le comité national des mines zao be dia be mihitsy ny mpandrarà mitaraina fa tsy natsona ry zareo tamin'ny ifidy zay olona
isolo tena azy ao anatin'ny comité national de mine. Azo ivelana ve fa efa misy karazana tsy fanaran-dalàna sady ao anatin'ilay satria raha ity comité national de mine ity nge tokony ho fifidianana fa tsy fanendre. Ka fifidianana mihitsy isika fifidianana mihitsy le izy dia le izy nefa misy atao hoe comité de réflexion natsangan'ny fanjakana azoany zany fa zao ao anatin'le commission de réflexion io tokony mananjara ao ny comité national de mine tafiditra ao koa zany ny chambre de mine dia tonga ao ny fanjakana dia avy zay reo olona reo zany no afaka miady hevitra mifanakalo hevitra mba hijeriny zany hoe tombontsom-pirenena zany fa amin'izao fotoana zao izy a dohatra ny lasa mandeha ila satria le mpandraraha majinika zany tsy tafiditra ao anatiny ao zany hoe misy olona ao fa le olona ao a asa raha miaro ny tena mpandraraha majinika eto Madagasikara. Inona nefa mety ho vokadratrany zay zava-misy eto amintsika izay zany Andriamatoa Hugues Johnson. Ka rehefa tsy voaro le olona dia mandeha makany amin'ny tsara-dalàna izy. Zany hoe lasa miroborobo zany le informel sy le économie souterraine. Satria ny olona rehefa matahotra izy hoe mampiasa vola izy ohatra hoe mahazo mahita vatosoa izy mahita volamena nefa le zavatra hoe tsy hitany zay hoe lalàna afaka miaro azy na afaka ohatran'izay dia mivily ery amin'le sehatra tsara-dalàna zay tsy mampiditra vola ho an'ny kitapo-bolam-panjakana ary zay ny zava-toza satria amin'izao fotoana izao ao anatin'izao le valanaretin'izao tsika tena mila vola ny firenena ahafahana manamboatra ny lalana ahafahana mijery sosialim-bahoaka ahafahana mijery zavatra be dia be zay ohatra hoe na le anoanana ny tsimo fotsiny ary ny anamboarana ny rano zay miala avy any Fort Dauphin makany amin'iny andro iny zany tena ilana vola tolitoly amin'jena mipiraitan-drazana zay zavatra zay zany no tokony jerena hoe ahoana ny ahafahana misarika olona anao anamokara anao amin'ny resaka fitrandrahana ny otrikarenana kibon'ny tany dia za mino fa raha ohatra hoe manaraka ny lalàna tsara tsika tsy misy olona matahotra ntsony manketo Madagasikara ary dia tonga eto zany ny olona mampiasa vola dia eo mbola misy ady hevitra zany hoe ny tokony vahiny foana ve no atsona manao an'le fitrandrahana ny anahy dia zao hoe rehefa tsy misy sécurisation ny investissement na mpandraraha eto Madagasikara raha tsy anao an'io tsy ny olona manam-bolany tsy misy eto Madagasikara tsy malagasy manam-bolany tsy misy eto fa ny olona matahotra ny ampiasa vola satria matahotra izy sao dia misy olana amin'ny fampiasana n'izany vola zany eto Madagasikara fa raha mino fa be dia be ny olona te hisehatra ao anatin'io sehatra asa io fa avy aloha ny olona hisehatra asa dia aleo ajaina tsara ny lalàna rehefa mametraka an'le lalàna dia zao nefa eo koa zany mbola misy olana kely indraindray le lalàna eo no ametsika lahara-pahamehana fa ny tena izy nge ny politika aloha no atao zao ny politika dia zay vao manao lalàna ampiarana atratrarana n'le tanjona politika zay tedavina fa tsy hoe kory hoe ny lalàna no alefa aloha dia ny politika tsy fantatra ny any dia zay dia va mampatahotra ny olona satria ao anatin'ny politika nge no ahitana ny indicateur rehetra hitenenana hoe Madagasikara dia firenena azo antoka ametrahana vola sy ampiasana vola ny politika no manome an'izay dia ny lalàna zany miaraka am'zay fotoan'izay hoe zao ny fomba fitrandrahana zao ny momba ny hetra zao ny momba ny vokatra zay vokarina zao ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'io zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny politika ny amaritana an'izay ka tsy maintsy resantsika ihany nefa satria misy an'ilay ataoko hoe lalàna mifehin'ny arena kibo-mitany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Hugues Johnson hitantsika zany zavatra misy makasika an'le communauté nationale de mine na dia misy ihany aza ity communauté de réflexion zay natsangany fanjakana ity izay iverenako amin'le fanontaniana teo hoe inona ary no mety ao ambadika io ity lalàna mifehin'ny arena kibon'ny tany eto amintsika amin'izao fotoana izao ity iza no mahazo tombotsoa amin'io ary hiteraka inona ho an'ilay ataontsika hoe fampiasam-bola eto Madagasikara raha io lalàna io ary inona ihany koa no mety ho fanatsarana zany amin'io lalàna io raha ny fahitanao azy amin'ny mampahay ary anao toka voalohany aloha zany tsy mbola nisy atao hoe communication amin'le lalàna vaovao zany hoe tsika vahoaka malagasy tsisy mahafantatra n'zay lalàna ivoaka eo fa reo olona reo zany miasa manamboatra lalàna fa tsy misy azo lazaina hoe fampalalàna atsika vahoaka malagasy
ny momba ny lalàna zay aloha dia efa mampatahotra zay. mety ho tandindinoza ve zany manatany tsy fantatra aloha fa amiko aloha dia efa matahotra ahako satria raha lalàna zany a raha ny tena marina tokony avoaka amin'ny vahoaka avoaka amin'ny aino aman-tsery rehetrarehetra aloha zay vao hoe io ilay lalàna hoentina ary amin'ny conseil des ministres ary amin'ny parlementa ho lanina satria ty lalàna tya no ahafahantsika mivoaka zany hoe porofona amin'ilay lalàna avoakanao zany fa io ny tena hatafavoaka ny Madagasikara zay nefa hatramin'izao fotoana zao hoe ho lanina amin'ny volana desambra ilay lalàna tsika zao efa hiditra volana novambra mbola tsy ny malagasy raha tsy mahafantatra an'ilay izy dia za zany zao matahotra hoe inona marina zany io lalàna io fa ro manarakaraka an'izany le izy misy zavatra mitranga zay hitaraina an'le opérateur minier zany hoe izy angamba ny tena afaka hiteny an'izay amin'ny fotoana zay hanaovany an'izay fa reo opérateur minier reo dia mitaraina hoe misy te handoa frais d'administration fa ohatrany hoe tsy avelany tsy misy mandray le frais d'administration satria tadio tsara fa nomboka tamin'ny 10 sy 12 be dia be ny olona zay nangataka carré minier ny lalàna moa dia mamaritra hoe rehefa mangataka carré minier dia 7 andro ao aoriana ny fametrahana an'ilay dossier zany dia tokony tsy maintsy mivoaka zany na mahazo izy na tsy mahazo fa reo olona reo zany be dia be zany reo olona reo no efa nanana carré be dia be ny olona zay vao nametraka ka demande dia reo olona reo zany zao bloqué daholo ny permis an'ireo olona reo satria io le gel ny permis minier io zany dia be dia be tsy afaka nandoa frais d'administration nefa tokony tsy maintsy alohan'ny isa-taona izy io misy opérateur zay saika andoa an'le satria efa 10 taona zany dia hoe andohan'le rehetrarehetra satria efa hoe hisokatra amin'izay le izy dia misy milaza reo mpandrarah reo averiky indray hoe mbola ilaza izy amin'ny fotoana zay mahamety azy reo mpandrarah reo milaza fa tsy misy mety mandray an'le vola zay alohany tsy mety misy ambadika ihany koa ve zay aloha dia tsy fantatro zay aloha dia tsy fantatro fa zava-misy no resatsika izy anao so manko le tranga misy zany satria izay le zavatra 10 makatitsika ataontsika hoe misy nataony ka misy zavatra nataon'ny cour des comptes hoe tokony tsy mandoa le olona fa nefa mifantsakana ohatrany tady anao hoe tsy maintsy mandoa ihany fa le olona nke rehefa reo olona reo nke matoy izy zany nametraka ny volany tao ny dikan'izany zany vonona izy ny andoha ny volam-panjakana ary rehefa andoha ny volam-panjakana izy maninona no tsy raisina ny vola zay alohany zay fotsiny zany ny ohatrany hoe zava-misy zay miteny anao hoe ny ambadika izay zay aloha za tsy mahafantatra ka tsika zany zao miresaka an'izany rehetrarehetra zay mantsy bloqué io zany le permis minier tsika fantatsika tsara misy an'ireny BCMM ireny na ny bureau de cadastre minier manaja an'izay ataontsika hoe 7 andro izay dia tokony mandoa zany rareo amin'ity ataontsika hoe efana ny frais d'administration minier ty andry matoa Hugara Johnson raha zany tranga rehetrarehetra misy iana amin'izao satria le mpandrarah hoe ianao no mibetsaka amin'ny taraina fa misy te andoa FR fa voasakana tampoka mety ho tandindinoza azo heverina fa hiteraka hatrany amin'ny atao hoe fahafatesany ty sehatra ty mihitsy ve raha zao tranga zao zay averiko foana hoe fa 9 isan-jato izy io dia mitondra rapatriement de devise mampiakatra ny sandam-bolatsika eto Madagasikara eto mameny ihany koa kitapom-bola mpanjakana tompoka le izy aloha tsy ny secteur minier no maty fa ny firenena mihitsy ny maty satria ny antony mahatonga amin'ny teny hoe ny firenena ny maty dia zao ary raha ohatra maty ny secteur mine tadio tsara fa averiko indray le totanisany teneninao teo farafahakeliny 3 tapitrisa 4 tapitrisa ny olona mivelona amin'io na le vatra le mangady le manadio ihany koa tena tafiditra tafiditra ao ny mpanao firavaka ny mpanao vatosoa sy ny karazany fa tsy vitan'izay fa reo olona reo raha tsy misy asa taon'ireo tsony tsisy afaka mividy vary reo olona reo zany tsy afaka mividy hena reo olona reo ary tadio tsara fa matoa zao tsy misy manteny tsena hoe neko amamborona sy ny karazany zay ompian'ny olona matoa tsy dia mandeha loatra ny fidiram-bolan'ny olona be dia be ny olona mitaraina be dia be dia satria misy
anjara fahavoazan'ny sehatra ny otrika rena kibony tany zany mahatonga an'io misy anjarany satria le mpandraraha ao a sy le mpiasa zay nanao an'io a tsy miasa tsony tsy afaka manao ny asany izy a de no zany zany misy vola tokony antehny atsena avy any am'ireo olona reo a dia mampiodina ny orinasan'le sehatra safa e ohatra ny fambolena ny telecom ny zavatra rehetrarehetra de reo azonao an-tsaina am'zany hoe raha maty zany le sehatra asa anankiray misy sehatra asa hafa koa maty satria faharoa manarakaraka an'izany a fizahantany nge fa maty raha ohatra zany ny fizahantany maty ny sehetry ny arena otrika arena kibony tany maty inona ntsony zany no ivelomana eto Madagasikara sady hoe iandry an'le fanampian'ny banque mondiale CFMI zany tsika ve zay nke zany sisa no mitazona le sandam-bola resahanao e satria hatramin'izay a ny mitazona ny sandam-bola atsika ny akamarony amin'ny apahany betsaka dia ny fanondranana entan'ny QMM sy Ambatovy de ireo a no mitazona le ariary fa raha ohatra zany zao hoe sady ny fizahantany zay mbo mampiditra vola ivelany eto amintsika ireo orinasa angeza be eto amintsika tsy miodina ny investisseur tsy tonga aty mitondra vola vahiny satria vola vahiny nge no entin'ireo eto e tsy miditra eto de tsisy afa-tsy mifanampiana zany avy am'ireo mpampindram-bola iraisam-pirenena satria vola indramina neny ny banque mondiale sy ny FMI reny vola indramina de reny zany mbola indramina de afaka 4 taona no averina ny akabeazany afaka 10 taona mbola eritreritra ve tsika hoe raha maty am'izao le sehatra asy reo ny fambolena ny fiompiana ny fizahantany ny fitrandrahana rena otrika rena kibony tany inona ntsony zany ny hoavin'le firenena malagasy satria jereo tsara fa na ny olona rehetrarehetra zay mentsady any ambanivohatra nke zao zavatozy za tsy manome tsiniko tandro filaminana fa tsy arantsony io satria le farim-piainan'ny olona midina zany mahatonga le olona tena mirongatra any amin'ny alatra sy any amin'ny famonon'olona sy any amin'ny fanapotehana ny zavaboary sy any amin'ny fitrandrahana tsara-dalàna any amin'ny arena otrika arena kibony tany de midikan'izany tsy mipotiketotsika malagasy raha ohatra tsy mitandrina tsara am'izay politika apetraka eo amaranantsika an'izay eo amin'ny resaka politika tsy maintsy jerena hoe inona ary ny tolo-kevitra zay hoentiny ary androany ry matoa Hugo Johnson zany sy inona ny zava-misy hitanao eny amin'ny parkina na grande surface eny zao mandeha ny varotra ny volamena sy ny vato isan'ny tokony sehatry ny tsy ara-dalàna no tena betsaka indrindra eto amintsika tsy misy fiatraikany aty amin'ny kitapom-bola mpanjakana ry matoa sehatra zafy mahova rehefa tonga teto amiko teto tena amin'ny tolo-kevitra hoe sao de tokony ho jerena am'izay le ataontsika hoe tahirina volamena eo anivon'ny banque centrale ho anao manokana inona ny tolo-kevitra hoentinao mba ahafahantsika zany mijery an'ity tontolony arena kibony tany eto Madagasikara raha io zava-misy iainantsika am'izao fotoan'izao io ny voalohany aloha de averiko ihany le teneniko ry hoe tsy maintsy averina ny famolavolana ny politika rehetra eto Madagasikara satria tsy mitovy ny tontolo iainan'ny fiarikarena rehetra tsy mitovy ny tontolo iainan'ny administration aorinan'ny Covid-19 no zany zany le politika rehetrarehetra zay napetraka mba hahafahan'ny firenena malagasy misanatra de tsy maintsy averina daholo ny fanaovana azy ny zavatra voalohany ny toro-kevitra voalohany ataoko am'zany de zao hoe ny savaravina zay nataonay olona ny eritreritra hianatra nyo an'io dia raha mbola mitoy zao a de tafakatra any amin'ny miiba 2.1 isan-jato any ny fitotongany fiarikarena de niarikarena niary pirenena am'izay fotoan'zay raha mitotongana am'zany a de inona ntsony zany ny iainana eto eo zany a le natao hoe resaka politique de relance na politika fanarenana ny fiarikarena io zany a tsy maintsy mipetraka ao a ny sehitry ny fitrandrahana ny arena kibony tany satria raha vo asoronao io ao anatin'io le politika io de nidikan'izany a za tsy mino mihitsy hoe izy vola hiditra hafa eto fa tsy maintsy
kely zany ny vola hiditra eo raha asorona ao anatin'io politique de relation ny secteur minier. Fa raha manarakaraka an'izany averikindray hoe ny fizahan-tany zany ao anatin'ny foiezaka mbola tsy ho tafarina io satria jereo tsara raha ny fizotran'le aretina eto ambonin'ny tany dia mbola tsy ho tafarina ny fizahan-tany raha tsy afaka 3-4 taona. Raha ohatra zany zay no hoe hypothèse azo iaingana amin'ny resaka analisa za tena matahotra matahotra fa antao hiverenana jerena aoka tsika tsy atahotra hiverina anao ny savaravana rehetra ahafahan'ny orinasa rehetra mivelona satria rehefa tsy velona ireo orinasa ireo tsy afaka makapiasa izy ary amin'izao fotoana izao dia fantatritsika fa manao chômage technique atolika ny ankabeazan'ny orinasa satria tsy misy ny tsena ny velany midy dolidoly dia noho izany zany tokony miverina amin'ny hoe ahoana ny amelomana ny tsena anatiny ahoana ny ahafahana mitsinjo an'le verikarena ato anatiny mba ahafahan'lereo le tsena ato anatiny reto mamelona amin'ny apahany aloha le orinasa ato anatiny dia ahafahana ny politika zany dia tokony ho politika izay manampy an'ireo orinasa ireo hiatrika ny fifaninanana ny velany. Fa raha vao tsy afaka mifanatrika amin'le ao anatin'le tsena ivelantsika dia le tsena ivelany indray zany no anindry antsika eto Madagasikara dia ho potika le orinasa antsika eto dia hiakina amin'ny any velany mandrakizay tsika ary tsisy fivelaran'ny ferikarena eto Madagasikara. No izany zany za tena mba miangavy mihitsy ny mpitondra fanjakana mba andao hiverina anao savaravina vaovao satria efa niova tanteraka ny contexte eto ambonin'ny tany, niova na ny contexte ato anatin'ny firenena ary dia noho izany alao hiverenana io fa tsy mampaninana antsika ny very 2 volana 3 volana 4 bolana mba hahafahantsika mandeha lavitra. Zay le tsy hoe ny vazaha akory ny inona fa ny obolam-bazaha miteny hoe aleo miemotra kely ahafahana mitsambikina fa raha ohatra tsika miezakazaka manao zavatra zay sady tsy manaraka ny lalàna ohatran'izany mino aho fa tsy tombontsoantsika ny firenena malagasy zany. Zany zany izy nefa ireo arena zay ananantsika ireo afatsika mivoaka tsara afatsika tafita tsara ny matonga Johnson misy ilaina tsona ngamba zany aide budgétaire zany ohatra mila zantsika dia le izy nge zao tadidio tsara enao mpanao gazety mahafantatra tsara fa mba ohatrina moa ny vola siniavina matetika tsy hoe $1 million, $2 millions, $3 millions zany ke vola tsisy dikany zany raha eo amin'ny sehitry ny finance eto ambonin'ny tany vola ny mpangataka zany tompoko tsy mitsahatra mamerina an'izay fa tsika raha ohatra hoe tena omena sehatra ny malagasy anao an'le fandraharana eto Madagasikara ny orinasa malagasy raha tena amena an'le sehatra izy amena politika mazava izy ahafahany miteny hoe ato zany ny lalaka izorako dia ny olona nivelany keo zay mangetaeta ny asa eto Madagasikara omena ny tara-pahazavana hoe zao no lalàna ny politika misy eto Madagasikara zao zany ny ahafahanareo misehatra ahafahanareo mametraka vola azo antoka fametram-bola azo antoka Madagasikara fa raha ohatra sady afaka mihetsika ny mpandraraha malagasy no afaka mihetsika ny mpandraraha vahiny zay tonga eto ary fehezin'ny politika tonga lafatra ahafahana miteny hoe zao ny vola azo avy amin'ny olona zay miditra eto zao atsika zany afaka mandangy olona tsy mahazo miditra eto fa ny tena marina dia zao hoe le politika ny mamatra an'izay hoe raha ohatra ve anao amin'izay le antoko zay satria tsy maintsy resantsika le resaka sécurisation le investisseur mihitsy le antoka ho an'ny mpampiasa vola eto amintsika mety ato anatiny io mety avany ivelany io inona ry ohatra le antoka zany zay afaka mba tolo-kevitra ho entinao ihany koa anatin'le izy voalohany aloha zany satria le araka le resahako teo le misy risque anankitelo le izy
le risque le ny tena olana ke le risque le coïncidence zany hoe misy raha politika tsy miady eto Madagasikara de migrevy ny olona de misy fanonganam-panjakana eto a de zany atahoran'ny olona le izy zany raha ohatra zany averiko indray hoe rehefa manara-dalàna tsara ny fanjakana sy ny mpanao politika zay mitondra fanjakana dia zay antoka ngezy indrindra ho an'ny olona ahafahan'ny olona miteny hoe tsisy korotana eto faharoa manarakaraka an'izany ny politika zay mipetraka zay ahafahan'ny olona misetraka azahoan'ny olona vola sy mivelona tsara de ny olona koa tsy adala izy ka andeha hanongana fanjakana zany zay nge no mahatonga ako miteny mihitsy hoe alao tena apetraka mihitsy zany hoe politika malagasy ho an'ny malagasy satria ny politika ny ho an'ny olona fa tsy hoe hoa mpanao politika na hoa olona ohatran'izao fa ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe le intérêt général zany gasy misy ny antony resaka satria le mpandraraha madinika indrindra fa ny avy eto Madagasikara mba mila mahazotoky ihany koa izy hampiasany volany satria mandeha be nge fa sosanatry ny Mauritiana sy ny Amerikana no anakareny amin'ity arena kibony tany zay tsy andro zareo fa anao atsika malagasy aloha izy le taranaka mihitsy zany sy le ianao mety efa lehibe ny zafikely fa ny zafikely sy ho avy ratsy zay zany anao ahoana mba hisitraka an'le arena kibony tany eo mihitsy ny olana le izy zao le izy zany le firenena rehetrarehetra zao tsy ny Amerikana sy Mauritiana ihany ny firenena matoa izy mandeha makaty aminao misy antony izy mandeha makaty fa tsy hoe andeha ho akaty fotsiny reo olona reo misy antony eo misy tombontsoa zay tedavin'ireo firenenareo fa atsika anie no miteny hoe ny politika anay de zao hoe ny olona zay zany mametraka ny fepetra zany mametraka ny fepetra anatin'ilay zay mihitsy zay le politika anie ny politika nge mametraka fepetra ny arofanina rehetrarehetra amin'ny hoe misy mpandraraha tonga eto misy firenena tonga eto mametraka zavatra eto de ny dikan'izany tadidio tsara fa tia no anjara vokatra ao anatin'ity tia ny anjaranay tia ny anjaranareo ao anatin'ny lalàna zay fa tsy hoe tsy voatery aloha tsika milaza hoe misy amin'ny ampahany fa zao na zany na tsy zany tadidio tsara fa ny orinasa mamela valeur ajoutée amin'ny firenena foana jerevy tsara fa voanitsatrany ny orinasa mbaty vy de fa sahirantsika amin'ny vola ivelany zany hoe misy zany fanafaranetana zay tsy tafiditra eto de jereo fitsara fa nisondrotra zao le vidinetana tany hita tamin'ny ainao manjery zany hoe niakatra 100 de sahirana le mpiasan'ny ministèren'ny commerce mandeha eraka ny tsena mitety tsena miteny hoe fananinona nisondrotra ny kobambary fananinona nisondrotra ny vidimbary nisondrotra 100 900 satria le tsy fahafahatsika manafatretana no problema tadidio tsara fa 5 ny etana zay tsy fain'ny mponina andreny vohitry ny faritany rehetra de entana farana daholy ka raha tsy manana vola ivelantsika nidikan'izany zany tsy maintsy misondrotra be ny vidin'ireo raha mitotongana zany ny sandam-bolatsika de vao mainka zava-doza koa zany hoe efa tsy ampy zany le entana farana zany hoe fa kely zany ny tolotra eo amin'ny tsena mbola totongana koa ny sandam-bola de azonao an-tsaina amin'izany zany mety ho fitangany vidim-piainana de zay zavatra zany no tena itenenany hoe asivy politika ahafahan'ny olona rehetra manana sécurité amin'ny investissement indrindrandrindra ny mpandraraha eto toerana za tena miteny mihitsy hoe le mpandraraha eto toerana sy le mpandraraha efa eto toerana tokony atao mihitsy sy atamanan'ireo olonareo atao mihitsy sy ahatonga azy hoe mamokara be da be mba hidirany vola be deabe ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana ahafahan'ny fanjakana manao miasa mandraraha zay ilana azy hôpitaly sekoly karamampampianatra sy karazany zavatra eritreretiko hoe ngamba mpanao politika rehetra mieritreritra an'izany daholy fa misy politika zay tsy maintsy arafitra fa ny politika zay arafitra de tsy maintsy amin'izao fotoana zao mieritreritra an'io valanaretina ngeza be eto ambonin'ny tany io ary tsy maintsy mifototra amin'io io zany no ivon'ny politika rehetrarehetra hoe ahoana ny ahafahana mandroso na de mikatona ary
ny firenena rehetra zay mbola tsy ilamatoato mbola tsy ilamatoato misy raisam-pirenena satria le frantsa zao dia fa hatramin'ny avril izy no ohatran'izay a itsika koa to ohatrany hatramin'ny avril no zany zany ahoana ny ivoarantsika ato anatiny ary anomana atsika amin'ny fisedrana ny ivelany rehefa tapatry fivalinaretana io satria ny vaksiny zany be lehibe zany le vaksiny zao hoe ivony vaksiny avy any Russie de rehefa tonga eto le vaksiny za aloha tsy mino hoe tonga de asitrana ny rehetrarehetra satria ny valinaretana koa nge miova e misy mutation no zany a mety misy résistance résilience am'le virus de mety maro olona sasasasa mety tsy maro ny rehetrarehetra fa zao fotsiny le izy hoe mandra-pahatonga le tena vaksiny zay tena ho hipetraka am'izay afaka 2 taona 3 taona ahoana zany ny ivelarantsika ato anatiny ahafahantsika miatrika zay 2 taona sy 3 taona eny amitsena resam-pirenena eny ary andriamato Hugues Johnson aloha ty mba tsitsitsitsihatra kely ava ty aminara sitraka ao satria mienanao sy ny resaka eto de mahita hoe tena sary-piaro mihitsy ny anao am'ty resaka otrikarenana kibon'ny tany ty mba fantaniko hoe inona no mahatonga anao sary-piaro sy sarotiny amin'izy io inona ray no mba tombontsoa azonao anatin'io sa mety ao ambadika zao sa mba azonao valiana mivantana raha siraka toko tena valiko mivantana voalohany indrindra aloha zany tamin'ny fianarana anisan'ireo fianarana mba nataoko de ny resaka économie des ressources naturelles tafiditra tao anatin'izany zany a ny économie minière sy pétrolière ary reo anisan'ny tena nahasarika ny saiko zany tamin'izany andra-tany velany satria fantatro fa manana an'ireo tsika eto Madagasikara rehefa tavavenana teto Madagasikara tamin'ny taona 2010 dia tafiditra tao anatin'ny fanjakana ary nahazo ao zany tombontsoa lehibe tamin'le fianarana nataoko nafahako nanao ny asan'ny secrétaire général ny mine tamin'izany asa tao zany no tena nahitako hoe tokony hivelatra be ity sehitra ity eto Madagasikara nahitako zavatra be dehibe ary ny faneraserako tamin'ny mpandraraha be dehibe na tany velany na teto Madagasikara ary nahatsapako hoe raha ity sehitra ity no mivelatra sambatra ny tenako sambatra ny akonako sambatra ny malagasy satria aleo tena ara-toekarena am'izay Madagasikara ary zay no no tenako anao hoe za zay ny antony fa tsy misy antony hafa tsy azo atao nofinofo zany tsy azo atao nofinofo le izy Madagasikara le teny zany fa azo taterana tsara zany raha io herijika ananatsika amin'ny otrikarenana ary le izy tsy vitan'izay satria zao raha ohatra io zao no resahana le fitrandrahana ihany resahantsika fa tadidio fa be dehibe nge le mpandraraha majinika satria le majinika inge zao no mampalaelo eto Madagasikara le manamboatra cendrier manamboatra statue manamboatra zavatra ohatran'ireny zay manondrana koa reny ary tadidio tsara fa be dehibe reo mpandraraha reo zay mampalahelo satria anaovana antso-tsay ohatra zany hoe tadidinao vatatra tsara fa tsika zao manana samifina zany hoe tsika zany zao miady am'le famotsim-bola rehefa misy mpandraraha ohatra manafatra hita misy manondrana entana izy de mampiditra izy $10,000 $20,000 de fa tonga ny ana hoe vola avy izy io tonga de anaovana fanadihadiana fanadihadiana ka io zany mampalahelo indraindray hoe ano ka lasa matahotra izy hitondra vola be eto satria enjehana zany matahotra le olona zay mihitsy le olona le izy nefa zao ny zavatra hitako misy fotoana nandeha tany Chine nandritra fotoana vitsy de tena any Chine tsy mirarahany zany olona mampiditra vola zany izy fa ampidiro any na gony ray ary fa eto Madagasikara ianao raha miditra eto anao de tena hoe aiza ny autorisation ampidiranao vola sasany raha ohatra hoe mivoaka ny velany ka mitondra $10,000 eto de fa tsy fantatra zay anjo de aloha tsy mitondra aloha de lanina vidanana entana any velany any le vola raha nefa ny tena mba niasa kely tany ivelany tany zany mbo mahazo vola kely de miverina eto anao tsy mahazo mitondra vola ianao zany zavatra any hitanao na le lalàna fotsiny ara hoe misy mpandraraha majinika mba mivelona am'le izy misy koa olona mba niasa tany velany
dia anaovanao antso-zay izy mitondra 10 000 euros 15 000 euros 6 000 euros 5 000 euros no zany zavatra ohatran'izany amiko zany hoe ao amin'le politika zay eritreretika zany de tena hoe avy alao ny vola hiditra avy alao ny vola hiditra fa ny olona tsisy manakana vola eto zany fa maninona tsika no manao sini zavatra hoe famotsim-bola iraisam-pirenena toko-pamotsy vola daholo ny akabeazan'ireo ireo firenena ny akabeazan'ireo firenena mahazo manam-bola be deaibe ireo famotsim-bola amiko de zao hoe raha ohatra zavatra tena maloto ohatra hoe manondrana rongony manondratra zany nkeny no entseny fa olona manondrana entana vokatry ny asa tanany malagasy arona zavatra rehetrrehetra fa maninona le olona no sakanany efa misaka vola zay ihany ianao mantsy tsy maintsy andresantsika mantsy ny tontolon'ny otsikarena kibon'ny tany iny andriamatoa Hugo Johnson satria nambarako ihany amin'le rapatriement de devise izay tsy maintsy resantsika satria inona zava-misy androany araka nambarako anao teo rehefa teny amin'ny banko a za io marain'io eto ambany masiketo mihitsy ny mantsy ilay sandam-bolantsika zay tsy mitsahatra ny mitotongana io zany androany zao 4661 ny euro anankiray raha ny ataontsika hoe référence amin'ny banque centrale atsika zany io ny asa zao amin'ny banque anankiray zay nandehanako ty dia any amin'ny 4428 ary ny vente kosa de 4895 zany efa ho 5000 latsaka ariary dimy ve zany sa inona ny tsotsika zay le zavatra misy eto ao anatin'izany rehetrarehetra zany akoatra n'iny arenakibo amin'ny tany iny inona ihany koa no mety fanazavana hoentinao makasika n'ity fitotongan'ny ariarintsika ty ary mety ho vahaolana sady le izy zavatra faran'izay tsotra zany ny vola ivelany anananao no ahafahanao mitazona ny santam-bolanao averiko indray ny vola ivelany anananao no ahafahanao mitazona ny santam-bolanao fomba ahoana ny ahafahanao manana vola ivelany tsisy afa-tsy mifanondranana entana raha ohatra zany ny fanondranana entanao tsy misy ny dikan'izany zany ny santam-bolanao tonga de mitotongana de averiko indraiky io le zavatra nyteneniko tao hoe 570 isanjato ny entana jifain'ny olona andreny vohatra rehetra eto Madagasikara ireo tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara zany de afarana tolotolo no zany zany vola ivelany be deaibe no avoaka atsika zany anafarana an'ireo entan'ireo mba ahafahan'ny olona ohatra atsika manjifa ny any ambanivohatra nke tsy manapotika ny ferikarena eto Madagasikara Monsieur Gaskary fa tsika andreny vohatra nke matopotika ny ferikarena tsika ny mapotika azy drina any ambany vohatra ny tsy ny entana avy any an-dafy no tsy fainy fa ny entana eto Madagasikara rehefa tsy afaka manondrana tsika izany faharoa manaraka zany rehefa be deaibe loatra ny entana mivoaka eto Madagasikara tsy manara-dalàna tsy isiny vola miverina eto Madagasikara zany hoe le entana mivoaka atsokosoko eto Madagasikara zany tsy manao rapatriement de devise tsika tsy manona raha teo inona moa ny vola miditra eto Madagasikara tsy misy afa-tsy ny fanampian'ireo fikambany iraisam-pirenena zany sisa no azo lazaina hoe singan-dandy zay tsy mahalavo ny vositra zay sisa io zany sisa no fahatry faharan'io vola tahamboly io fa za zany no tenanao hoe efa ela be io raha nikajy nataoko no efa tokony efa 5000 6000 ary raha ohatra ary tsika tsy mitandrina tokony efa 10 000 ariary ny dolara anakany ka eo zany hoe tokony iomana zany tsika zay le teneniko foana hoe tokony iomantsika am'le ahafahana manondrana entana afaka mifaninana amin'ny any velany ahafahantsika mahazo vola ivelany be deaibe ahafahana mitazona n'io santam-bola io ary mampiaina n'io santam-bola io satria be deaibe no miteny hoe tokony aina io santam-bola io fa rehefa tsy mahana vola ivelany tsika dia tsy mety la izy de misy miteny reo hoe tokony misy volamena be deaibe eo amin'ny banque centrale misy zavatra tokony resana satria resaka mandeha tokoa izy io
eto Madagasikara aloha tsika raha resaka volamena tsika tena manan-karentsika ary io a raha mitrandraka n'io volamena io ka ampiana le mpitrandraka ary omena fandripahalemana mihitsy izy zany manodidina ny fitrandrahana io fandripahalemana eo amin'ny famarotana an'io fandripahalemana eo amin'ny fanondranana an'io satria tsika efa namoaka lalàna ny fanondranana volamena sy de zany teny aminao hoe be deaibe zany ny vola hiditra ho an'ny firenena malagasy rehefa petraka izay fanjakana tsara tantan'izay eo amin'io lafiny io satria raha ny entana izay mivoaka tsokosoko sy ny zavaroatra an'izay sy ny tsy fahafahantsika manondrana dia za tena miteny aminao fa zava-doza le izy ka eo amin'le fanondranana zany tokony averikitra hoe homanina zany le olona le fanomanana an'le olona dia zao hoe tsy maintsy manofa n'olona marobe koa zany tsika satria tsika tsy manana école de finance ahafahana tena manofana olona satria ireo entreprise reo rehefa tonga teto Madagasikara dia tena nyteny mihitsy hoe tsy mahita olona zay dia voatery tsy maintsy manafatra olona ny velany manao ny asa mandrarahan'ireo olona reo tsika zany tokony manofana olona be deaibe zay tena afaka andraraha ary io nge azo resahana amin'ireo mpandraraha vaventy reo hoe ndao ary anisany ao anatin'ny politika anay ny hoe enareo dia tsy maintsy manofana olona malagasy ary ao anatin'ny 5 taona dia tsy maintsy malagasy ny mpiasa aminareo zany nke ao anatin'ny politika azo atao zany ny politika malagasy dia tsika malagasy mihitsy no mandray antsara amin'ny fanofanana an'ireo olona reo fa tsy hoe koroa avela amin'ireo olona reo fotsiny zany le fanofanana zay le atao hoe transfert de technologie zany hoe any amin'ny politika tsika fandraisana ny olona zay ampiasa vola eto Madagasikara zany c'est le obligation na transfert de technologie fasahina sy finiavana politika avy amin'le mpitondra ny tena andrasantsika amin'izay satria ka tsy maintsy inge indray le fepetra avy amin'le mpamasy vola ohatra hoe ty ataovy ty dia orinasy ty alaina dia reto olo reto alaina ka rehefa manana ny teknisianny tsika politikanao rehefa tsy manana olona ianao dia manafatra olona ny velany ny orinasa fa rehefa manana ianao dia ny politikanao sisany mamaritra hoe zay efa manana olona fa maninonareo no mbola maka olona ny velany ihany fa io zavatra io zany ao anatin'le fifampirarahana amin'ny olona rehetrarehetra dia efa apetraka hoe tia ny politika anay tompoko ianareo tsy maintsy manao transfert de technologie ao anatin'izao taona ao anatin'ny cahier de charge anao zay manofan'olona ianao dia fa tsy hoe koa hoe le cahier de charge dia hoe tontolo iainana fotsiny fa ny tontolo iainana rehetrarehetra satria ny olombelona ao anatin'ny tontolo iainana dia tokony tsy maintsy manofana olona koa izy dia tsy maintsy ao anatin'ny resaka izay fanaovana amin'ireo olona reo ny hoe tena hoarovanay nareo hoarovanay ny kapitaly nareo hoarovanay ny ananareo fa zao kosa ny firenena malagasy tsy maintsy mahazo tombontsoa aminareo ary ny tombontsoa zay tediavinay aminareo dia reto afaka mifandamina tsara amiko zany tokony tsisy olana inatra anisan'ny fantsona raha ihany koa zay afokafoko ty teokareny ty sy ny ary eto Madagasikara ny tontolon'ny soloka andre mato Hugues Johnson zay somary manahirana kely fa ny filopirenena aloha tazantsika ihany nisy finiavana zany avy aminy izay nampivory ireo kompania tsolika eto Madagasikara mihitsy saingy tsy nahomby moa le dinikany amin'ny hoe tokony ampidinana amin'ny vidin'ny tsolika eny anivony ataontsika hoe mpanjinjara mihitsy ary manahirana dia lasa lay mpanjifa lay vahoaka malagasy no lasa miantoka n'ilay karazana hoe trosa izay ananan'izy ireo raha nambaran'ny prime ministre mantsy dia hoe mbola ananan'izy ireo trosa ny fanjakana malagasy ka tsy ahafahana mampidina n'ilay vidin'ny solika rariny ve zany raha toka le mpanjifa le vahoaka malagasy indray zany zao no mandoha an'ilay trosa amin'ny alalan'io vidiny zay tsy mety amin'ny latsaka io pahary ianao salamina ahoana indray no ahafahantsika indray mandamina sy mandrina an'io satria miankina amin'io ihany koa ny vidin'ny entana sy ny fifamezivezen'ny zavatra rehetra eto Madagasikara eto voalohany aloha zany no le tsy fahazahoan'ny olona antoka ny fametrahana vola eto Madagasikara no natonga antsika tsy afaka nitrandraka petrole eto Madagasikara tsy azonao amenatsiny zany raha lasa daholo ireo le mpitrandraka solika teto Madagasikara teto fa nanomboka nanao nke izy manomboka nanao izy fa rehefa tsy azo ny antoka matahotra fotsiny io dia matahotra izy amin'ny fampiasam-bola ohatra zao asa raha tadidinao nisy fotoana nanao sismika ny Exxon Mobil angamba tany akaiky maintirano iny dia hoe be deaibe le dauphin lasa teny amin'ny plage ohatran'izay dia teo tsika
dia natahotra n'le fikambanana tontolo iainana eto ambonin'ny tany zany hoe le lobby zany tsika zany isaka misy manao zavatra dia matahotra foana hoe nohon le tontolo iainana dia ohatran'izao io dia zao tsy maintsy misy takalona io na anao fitrandrahana ankizabe oatra reny na iresaka tontolo iainana mila mahay misafidy ianao mila fanapaha-kevitra io mila safidy io tsika zany manao siniandreny le convention internationale reny tsy fantatra aloha zay olona tena anao andreny fa tsy nanana vision zany reny olona reny ary ny fanjakana hatramin'izay zany tsy nanana vision hoe raha manao sini an'ity zavatra ity tsika dia inona no mety anjo atsika ka tsika rehefa nanao sini sarotra be no miala amin'ilay izy dia noho zany zany mety misy convention internationale zay tokony tsy maintsy elana misy PDB azo elana dikan'izay rehefa miala amin'ireny tsika dia misy lalana hafa indray zany ny ahafahana mitondra le hoe fiarina ohatra n'inona no tokony atao tsika zany tokony nanao pétrole fa manarakaraka an'izany tsika misy projet momba ny etanol teto tadio tsara fa nisy fotoana zany teto ambonin'ny tany tsy napiditra etanol zany na ny fireneny dehibe any Frantsa zao fa misy pompina etanol eny amin'ny rehetrarehetra ary tadio tsara fa total zao anisany mitodika makany amin'ny angovo azo voazina dia ny etanol zao amin'izao fotoana zao tsika zany efa tamin'ny taona 1970 nyresahana an'io teto Madagasikara ny resaka etanol nibahanany reo le fikambahana irasam-pirenena ONG internationale reo hoe ianareo raha manao zany etanol zany manao monoculture zany hoe manao ohatra hoe volonkatsaka des millions d'hectares anaovana an'izany dia inona tsony manapodika ny tontolo iainana fa maninona firenena dehibe tsy sakananao manao an'izany fa maninona Madagasikara raha amboly des millions d'hectares anaovana an'izany etanol zany mba hahafahany miala amin'ny prix ny pétrole zany zavatra any ny vadin'ny filohan'ny république tsika ne no présidente ny etanol eto Afrika marina zany ka inona ny olana mbola manakana atsika anao an'io zavatra io fa rehefa avy eo amin'izay dia tsy maintsy eo le teknôlôjia misy teknôlôjia zay apetraka ao anaty moteur ahafahan'ny etanol tsy manimba an'le moteur dia zany tokony efa hoe na ny ery amin'ny polytechnique zany tokony efa mianatra an'izany tsika mianatra an'izany hoe ohatra n'inona le machine dia manamboatra an'le machine zany zao azo ahafahana mamorona asa ho anna ingénieur eto Madagasikara na lefa mianatra an'izany any Brésil nke ny malagasy tsika manana fifandraisana ary diplomatika amin'ny Brésil inona tsy anofanana malagasy makany manao an'izay machine kely zay ahafahana mampiditra etanol tsika manana fary manana tanety be dehibe ahoana ny tsy ahafahantsika manao an'izay zany hoe ireo lalana anankiroa zany fahatelo raha ohatra amin'le toetry ny politika sy ny ary amin'izao fotoana zao eto Madagasikara zany dia manahirana tokoa le resaka vidin'ny solika eo voalohany sandam-bolantsika mitotongana voalohany manarakaraka an'izany le politika ny solika izay mipetraka tantanan'ny OMH dia efa tokony efa hosoloana le règlement amin'ny OMH mantsy dia zao hoe nisy fotoana hoarahana maso ny vidy solika dia le fararahana maso io dia zao hoe aoka ho sambo ray no mitondra ny solika ireo opérateur ireo zany hoe rehefa mandeha any zany le sambo anankiray ngizabe dia mampiditra ny anazy ao ny total mampiditra anazy ao ny Sovena mampiditra anazy ao ny Galana mampiditra anazy ao ny Shell dia efa tonga eto io dia tateriny camion indray dia ampidiriny ery akoron-drano dia efa samy manany any hoe zao metre cube ny anazy zao anoatran'izao dia io no tsinjarainy tsy mahagaga zany raha mitovy mividy tsolika eny mitovy tsolika satria sambo ray no mitondra azy ny koa zany ray ny koa atrehana satria siny be ray ny asiana azy ao amin'ny logistique pétrolière anankiray dia zay no mahatonga an'le izy ny olona mantsy miteny fa manino reo ohatra ny any nefa atao mitovy le sony zay zany le tarin-javatra reo le compagnie rehetrarehetra zao zany dia voalohany indrindra voan'ny sandam-bola mitotongana satria na mahalafo ary izy eto rehefa atakalo le vola andehana farany an'le solika dia efa vomafy izy eo zany le izy hoe
ny fiarikarenay eto Madagasikara mihitsy no mahatonga an'ilay izy miatraika amintsika malagasy satria ny volantsika no mitotongana. Faharoa manarakaraka an'izany a, le politika zany tokony efa hosoloana ary tsy maintsy soloana io, fa raha tsy zany io a dia mitohy ihany zany le tsindry amin'le vahoaka malagasy sy amin'ny vidiny eto Madagasikara satria ny sara-pitaterana lafo dia lafo. Raha jerena zany zay lalana anankitelo resahantsika izay dia zao hoe tsy misy afa-tsy mifanarenana ny firenena amin'ny fanondranana entana no zavatra ngeza indrindra. Ary iny tena manitrikitrika an'ina hoe raha vao tsy mahondrana entana tsika be dia be afaka mifaninana amin'ny entana ny velany, tsy afaka andeha lavitra tsika fa tsy maintsy mitotongana io. Faharoa manarakaraka an'izany tsy maintsy miezaka mamokatra petrôly tsika na reo solony afaka manolo ny petrôly. Tsy angefa manao le any atsimo fa misy an'le exploitation ana ino moa le fanaovana biodiesel c'est-à-dire le anaran'le orinasa zay mbola lafitresaka fa tadio tsara vetivety reny rehefa tena manana an'le volonté politique sy le volonté tsy ampy fa tsy maintsy il faut payer le prix zay ohatsy izy ny vazaha. Zany hoe ianao koa zany miteny hoe ry orinasa mpanao an'le biodiesel aiza am'izay le hoanina zay anampy anareo koa fa alefaso am'izay le izy io zany tsy maintsy any le fandehany ka na io na hoe raha mahavokatra biodiesel tsika miaina zany ny vidin-jiro satria eto ny ahafahana manodina andreo milina ny jirama reo rehefa mahavita an'le biodiesel tsika dia na ny fiain'ny aripeny fiarin'ny olona raiky mino aho fa mahazo aina raha afaka manao an'izay zavatra izay haingany tsika fa io ny politika atsika zany no tsy mety tsy lavorary fa zao sao dia mba ity ny lalan'Andriamanitra le aretina ngeza be io ny lalan'Andriamanitra anavotana ny Madagasikara andao re anao politika ny angovo andao re anao politika mifanaraka amin'ny androsoany Madagasikara fa tsy akina amin'ny any velany. Efa miresaka an'izay aloha no araroty kely dia mbola tsy vely le resaka jirama teneninao teo tokony hotazomitsika ihany ve izy io sa tena hivadika any amin'ny angovo azo avoziny sika na herin'ny masoandro io na herin'ny rivotra io na anona satria le resaka milina manahirana be amin'reto le compagnie antsoloka zay mpamatsy ny jirama ihany koa io zao na ny statistika voaraintsika inge any amin'ny 2000 milliards mihitsy nitsosany zareo amin'le jirama ny taon'ny atsasany tao 1000 milliards zao nefa voaloha ny ambony koa zay tena manahirana zany amin'izao fotoana zao nanantena koa nisy an'ity le hoe nanao an'le menaka mavesatrytsika hoe ahafahana io ihany aloha mamatsy tohatra mivery anjavana indray le izy zany rehetrarehetra zany dia miresaka an'iny no araroty kely tazomitsika amin'io ihany koa ve le jirama sa tokony mivadika tontolo hafa mihitsy koa tsika mba hiainga vaovao an'le Madagasikara. Ny jirama aloha zany tokony tsy amidy zany, tsy azo amidy ny jirama satria anisan'ireo atao hoe service public essentiel izy ary service public stratégique amin'ny tazomina ny vidim-piainan'ny malagasy tsy azo amidy. Ny jirama dia tokony afaka nanao zavatra nefa le fanjakana nisy hatramin'izay no tsy namela ny jirama no investissement ary tadio tsara fa misy lalàna tamin'ny 1998 hoe tsy mahazo manao fotodrafitrasa ny jirama. Iza ny ao ambadika izay za tsy mahafantatra fa na zany na tsy zany taorinan'io le taona 2020 io 700 dia efa tsy nanao ny jirama taty aloha dia mbola tsy mahazo manao koa zany izy amin'izao fotoana izao. Ianao miteny hoe misy ny masoandro misy ny rehetrarehetra eto Madagasikara ny resaka angovo tokony tsy hanana olantsika satria ny rian-drano feno fa zao raha ohatra tsika zany hanao hydroélectricité ny zavatra voalohany tsy maintsy atao aloha dia tsy maintsy atao zay hiarovana ny ala satria raha andeha hanao barrage hydroélectrique ianao kapotika le izy le tsisy rano tsony
dia very fotsiny zany ny volanao. Oritra ho azy eo ny raha. Dia mila hasitsika, mila alitsika ao anatin'le fidinan'ny marika. faharoa manarakaraka an'izany a raha resaka masoandro a misy toerana tena misy masoandro foana dia azo atao any atsimo, misy ny rivotra koa, dia misy koa ny ranomasina satria misy ny angovony tosiky ny ranomasina nke ahafahana manao onja ahafahana manao électricité. Zao veriky ndray foana le teneniko tao hoe tsy fotoana ve zao anofanan'olona ianao mandeha manao électricité momba zao, manao électricité momba zao, manao zao manao zao aingana projet ahafahana mampiditra piasa be dia be eto Madagasikara. Fa de rendray mampiofana zay le izy raha tsy tazomin'le firenena mampiofana reo tsy mahazo mody ihany fa mino fa ny tsara indrindra ozy dia zao ny manafatra olona dia manofana olona be dia be eto fa tsy ny mandefa olona iofana ny ivelany fa ny manafatra olona ohatra raha manafatra olona inge ianao dia mety hoe mahofana olona 100 fa raha ohatra mandefa olona any ianao olona anankiroa na 3 no lasa any fa amika manafatra olona ampiofana olona eto ny fanjakana misy ve ny andray tanana zay raha zay le politika ka zay le politika iny hoe raha manofana olona ianao dia ianao manofana olona be dia be ianao dia tsy maintsy zay le izy amiko zany a na ny resaka etanol na ny resaka biodiesel ny manafatra olona tsika hanofana olona be dia be ho lasa opérateur anatin'ireny na ifanodinana ny fakoranke angovony io fa maninona no alefeny andralanitra fotsiny le izy nefa misy be dia be ny am'ireo sokajina fako reo zay ahafahana mahazo angovo. Misy zavatra be dia be zany eto fa tsika fotsiny ve anao sa tsy anao zay le resaka amiko zany tsy le fanontaniana mipetraka anao satria sa tsy anao fa raha ohatra hoe io ny lahatr'Andriamanitra veriky indray io le aretina io ny lahatr'Andriamanitra tafavoaka Madagasikara ahoana vonany anao sitsika sa tsy anao fa raha ohatra miala amin'io tsika amin'izao fotoana zao zany no ahafahana miteny amin'ireo firenena zay hikatona rehetrarehetra hoe avelao zay mba hanao ny anay fa rehefa vita ny zavatra ataonay ato avy zay ho avy aty fa na zany na tsy zany tokony tsy hanakantsika olona zay te hiasa eto Madagasikara ary tokony no ampiana ny orinasa eto Madagasikara mba ahafahany mivelatra. Eny ary tsy maintsy resantsika zay indrindra fa io resaka angovo io averiko foana zay eto amin'ny fandaraka eto Andriamatoa Igara Johnson hoe tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy ihany koa io angovo sy herinaratra io fa ohatra ny tenanay zao rehefa nidana tany Toliara dia gaga mahita mitsandan'ilay herinaratra ao atsimo kely Madagasikara ozy hoe tena mila jerena politika ka zay ny resantsika an'iny mamaraparana ny fandalantsika na zany na tsy zany tena be dia be le loha hevitra ny raisiko mantsy fa mba angataka fotoana kely amin'ny teknisianina farana satria efa tapitra le fotoana ozy zareo matahotra kely amin'le resaka vary raha sitrakao mandinika mantsy za manany mety isin'ny krizimbary ihany koa eto Madagasikara. Inona ny antony fantatrao fa ny fanjifana no anisany avokavoky ny atao hoe ary ihany koa isika manafatra vary misy ny atao hoe politika ny vary tsaronao angamba na tamin'ny andron'ny Ravalomanana tany betsaka ireo mpanafatra vary eto amintsika amin'izao somary sahirana raha toa ka ny fanjakana no nanafatra azy tamin'ny andron'ny Ravalomanana zany dia vao tsy nanafatra tamika politika teo le mpanafatra amintsika mifampiresaka zao nisy an'ity varanaretin'ity nandeha reny fanafarana vary nambarany fanjakana reny sy ny maro samihafa ny famokarana koa nefa neto tsy ampy ny tanjaka le izy mana ny mety isiny zany raha resy lahatra amiko ianao inona reny mety ho vahaolana hoentsika amin'io Andriamatoa Igara Johnson indrindra fa ho an'le filana anatiny fotsiny aza eto Madagasikara. Dia ngamba ohatrany hoe miverimberina foana ilay resaka ny faleovan-tena ara-tsakafo zany voalohany indrindra mamokatra ianao ary afaka manafatra zay natao faleovan-tena ara-tsakafo ny dikan'izany zany tsy ny famokarana eto toerana ihany tsy maintsy atao zay hanovanany rafitra rehetra satria ny rafitra eto Madagasikara anke dia faran'izay tsotra tadidio tsara fa ny mpamboly vary mihoatra ny 7% ny mpamboly vary eto Madagasikara tsy tompon'ny tany fa raha ohatra zany tsika dia madidana Analamanga ny tanimbary Angandrina dia tadidio tsara fa ny ao anatin'ny eritreritry le olona mpamboly vary izy tsy hampanankarena Angandrina
fa ny azo an'le ray sarety ahafahany velona anatin'ny herintaona zay mihitsy le olana dia eo zany a le politika mifanana tany no tsy maintsy jerena savy atsika hiteny hoe aha tsy misy tsony le fanana tany ohatrany taloha hoe misy ny tompony tany fa zao a tsy maintsy omena n'le mpamokatra le tany ary dia ny fanjakana no mividy an'le tany amin'le tompon'le tany dia manolotra n'le karatany ho an'le mpamboly satria zay io nge no natonga an'le hoe volovary maro anaka teto Madagasikara no nanaovana azy fa ny tatsady tsy mety anao an'io satria tsy anazy le tanimbary tsy vokatra ho anazy le izy dia zay zany ny zavatra anankiray tsy maintsy jerena fa ro manarakaraka an'izany a be dehibe ny velaran-tany azo amin'ny fa zao a na any amin'ireny ara tsy voakarakara le lalan-drano rehetra dia eo no mahatonga ako miteny hoe ratrandrana le lalan-drano anaovana angovo sy amelomana ny tanimbary rehetrarehetra eto Madagasikara sy ny tany izay azo ajariana ho tanimbary a za mino fa tsy ho sahirana loatra tsika fa le ilany zany a dia hoe ahoana ny ahafahantsika manafatra vary koa satria tsy ho ambolena vary daholo ny tanetintsika rehetrarehetra fa ny fitombon'ny olona dia tsy maintsy misy politika amin'ny fanoranan'entana ahafahana manafatra vary sy ny politika ahafahana mamokatra vary manaraka ny fitombom-ponina io le fitombom-ponina io nke no tsy araka hatramin'izay zay mantsy le fantaniko hoe le fambolena ataontsika ve asehaka ny filana atao anatiny satria aoka tsy adinao le matoa Hugo Rajoelina firenena fanafarana vary ihany koa am'izao efa manomboka manidiny kitapony a satria samy matahotra daholo io samy matahotra anao ao anatin'ny foiesaka io ao anatin'ny foiesaka io tsy manatsafidy tsika fa tsy maintsy manana problema be tsika ao anatin'ny foiesaka averiko indray hoe ao anatin'ny roa taona telo taona manana problema be tsika dia zao zany a tokony efa mety hoe tokony isy politika fanovana ny sakafon'ny olona hoe ny olona zany a tsy tokony tonga dia vary foana no anatin'ny saina fa tokony efa miova hoe satria efa misy olona koa nge efa tsy mahatakatra ny vidim-bary tsony dia efa amboarina ny sain'ny olona hoe mihinana mangahazo amboarina tsika mihinana vomanga amboarina tsika mihinana satria ny tanora amin'izao fotoana zao efa mihinana pizza ahoana ny ahafahana mamokatra an'ireny lafarinina vary ve sa ahoana ny ahafahana koa mamokatra blé eto Madagasikara tia nge maty le usine mpitoto blé eto Madagasikara fa be dehibe nge ny toerana iny vakinakaratra sy amorony mani tonga hatrany fianaratsonge afaka mamokatra varim-bazaha daholo dikan'izany a le fomba fanaovana an'le izy no tsy mety fa maninona le olona tsy manao hoe rehefa miala amin'ny vary dia mamboly varim-bazaha dia avy ohatray mamboly vary fa le olona le tanimbary mijanona ao no zany zany a any amin'le politika fambolena mihitsy no tokony mipetraka le izy hoe ny olona zay mamboly vary ka avy eo mamboly varim-bazaha dia zao no omena azy le olona nge mila intéressement ny olona fa tsy mila ny olona sarotra amin'izao fotoana zao mantsy ny olona efa mieritreritra vola foana ny olona zany zao zany fihavanana zany efa tsy dia tena zany tsony fa tena le vola fa io zany dia zao hoe raha ohatratsika zany no miteny amin'ny olona hoe zao ary mpamboly vary a dia tsy maintsy mamboly varim-bazaha koa tsy maintsy mamboly soja tsy maintsy mamboly mba hahafahantsika manodina menaka misy zavatra be dehibe azo atao dia eo zany le teneniko hoe le politika andao re hiverina hiélaborer an'le politika ireo a fa reo le politika zay efa nataontsika ireo a efa tsisy tsony reo dia andao hiverina anao an'le izy a politika hatrany politika ny fambolena ny politika ny angovo politika ny fitrandrana ny otrikarenana kibony tany politika tena tsy maintsy atao zany ary tokony hiverenana daholo izy rehetra iny ary tapitra ny fotoanatsika ny matoa Hugo isaorana ianao mankasitraka tomboka tomboka ianao nisaorana ary misaotra ny PN zay mba nijery ahy satria mety efa leo ako ny olona io ndray teniteny foana iny fa dia misaotra betsaka tompoko mankasitraka anao a saonantsika rehetra tany tokantrano niary toro taminay tamin'ity alina ity alindalitsika zao a maniry ny tsisaranao amin'ny Real TV Madagasikara mandravitafary tompoko
marina aminy nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous.